Niafongatra tanteraka ny Covid-19 eto Madagasikara ny tanjona mba hatratrarana izany dia miezaka ny ministera-mponina amin'ny fanamafisana ny fanampiana ireo marefo tsy maintsy arovana amin'izay aretin'izay. Na dia eo faresitsika ny zany valinaretina coronavirus zany dia mbola mitohy hatrany ny fiarah-miasa amin'ny rehetrarehetra amin'izany fitandrona mandrakariva azany valinaretina zany. Mitohy ihany ny ady amin'ny Covid-19 ka ny ministera-mponina zany dia tsy mitsahatra ny mitady mandrakariva ny zavatra nampiana ny mponina satria fiahirina ara-tsosialy izay zavatra zay. Eo anatrehan'izay manolotanana ny ministera-mponina ny Repoblikan'i Korea nanolotra fanampiana ara-pitaovana mitety-bidy $730 tapitrisa azo tombony amin'izany ny mponina ianjadian'ny Kere any amin'ny faritra Atsimonosy. Ny fandrea tsara amin'ny fahatongavana reto fanampiana reto ny filan'ny mponina any Atsimo any. Tsy maintsy priorisena amin'ny alalan'ny fagnampinana reto lamba reto ny mponina any Atsimo izay hita sy tsapa tagnan-toerana tagny fotony ny filan'izy ireo. Antony lehibe no nahatonga ny Repoblikan'i Korea hanampy ny ministera-mponina amin'ny fanohizana ny ady amin'ny coronavirus. Ministère de population satria ministera-mponina no mahalala ny filana fototra ho an'ireo izay tena mila izany ary mitsinjara izany ho an'ireo malagasy tena marefo. Au peuple qui ait plus besoin de cet vêtement. Teto amin'ny ministera-mponina ny lanolorana ny fanampiana ka fitaovam-pitafiana azo ampiasaina avy hatrany no tantsoroka nentin'ny reto mpiara-miombonantoka amin'ny ministera-mponina ireto.